Allô rehefa hoakantomasatra sy ny manodidina ankalaza ny fadimy vaopolotona namoana ny diska 45 toro kayamba koa manasa ny saina jiaby hanotrona ny lanonana iarahana amin'ny kayamba tena izy ny zoma fadimy roapolo volana aprily ho avy izao ao amin'ny trano be ny masova manomboka amin'ny enora ariva hanatrika ny fampisehoana iarahana amin'ireo artiste ao anatin'ny kayamba tena izy hahitanao rem-panakanto maro avy amin'ny lavalony nosy famaranana ny lanonana ny alady fa 17 volana aprily ao amin'ny kianja ny stela marisy manomboka amin'ny rora sy sasany vahinina saina lien boesa vidipidirana 10,000 ariary tongava maro fa fampisehoana tsy misy ohatran'ity fa 10 taona namoana ny diska kayamba Oui, tonga eto amin'ity toerana ety moa plateau eto moa zay mirahalahy eto reto ka noho izany dia miarahaba anareo vahoaka manodidina ny toamasina indrindra ka ianareo rehetrarehetra zay tena mpiaina n'ity onjam-peo ity ka ny tenako moa dia Raymond Jules ny tegna agnarako club 306 taloha tamin'ny andro ny diska dia niova zanatsanaka tateo rena intangala versampino nalan'olona tamin'izao momba namoaka an'le diska ary eto anelaketo raha zoko be dodason vatomandrika mialatsiny eto agnatrianareo vahoaka rehetrarehetra satria zazandro re ty miteny alohan'ny zokoka amin'ny misy fandamingana zay reto ka eo am'le programmation zany dia mivatatenako no tonga dia malala bebe kokoa fa rehefa avy eo moa izy fanetangana ihany ataon'ny zoko be ato dotation vatomandry ka amin'ny fahadimamboropolo ty volana avril ty zany zay dia misy hetsika ho ataonay ao amin'ny trano be masova manomboka amin'ny anora arivo izy io ka ny firavagna aloha dia miankina amin'le ambiance ao ihany ny mamaragna anazy zany le fety ho ataonay amin'ny kayamba satria ankalazan'ny fa 17 taona namoana diska 45 toro kayamba moa zay ireo mahatonga anay ivondrona ka zay ny vian'ity tafatafa sy dinidinika ataontsika eto ty ka dia manantena ny fahatongavana reo tompoko dia alay omaikotra zoko be am'izay ny fandaragna satria ao amin'ny stela marisy ao zay ny amin'ny alady 17 avril manomboka amin'ny rora sasany misaotra ny mpieny moa sady ny tompony andraikitra ato amin'ny radio social zay fa io etsika moa tsy agnery moataka raha mbola be zany fa izy moa voalazany zandry lataka monsieur Raymond ka tongava maro fa etsika tsy manam-paharoa eo zany angambany sisa anagnapiko anazy fa dia tongava maro samby tsara aby an-tsaina jiaby eny teny moa nisy ny andohana tsy maintsy misy ihany koa ny fiafarana ka ny tena marika zany dia mba manangy anareo vahoaka zay manodidina ny tomasina zay fa misy any fiety io ataonay zany amin'io daty zay voalaza teo eo fa ny zavatra tiako tsindrina kely dia eo am'le misy an'le fandraisana anjara rehefa ohatra ny ary amin'ny masova dia VIP izy eo nataonay farany zay mora mihitsy 3 aligna ariary ary ny tsotra 2 aligna ariary ny ary amin'ny stela marisy moa dia natao tena zakany maro mihitsy satria fety le ho ataonay dia 10,000 ariary ka dia manangy atsika jiaby reo mba ho avy amin'ny vaninandro lehibe ataon'ny kayamba tena izy io daga misy olona ividy mikakatra fandraisana efa afaka manjifa an'izany be am'izao eny amin'ny fomarotana ny karatra aloha raha ohatrany any trano be masova dia manomboka amin'ny talata ho avy zao dia manomboka misy olona eny manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 dia misy indray ny après midi manomboka amin'ny 2 ora ka mifaragna amin'ny 9 ora arivo ary amin'ny stela marisy moa dia fotoana n'le vaninandro amin'le 27 avril mihitsy vao misy famarotana tapakila eny to anampiko kely anazy moa fa mambary azy misy latsaka ngava maro satria maro ny artiste ndray anjara lefa nazoazo taona teo aloha zany Rio Zazero Modolo misy afisazy efa mipetraka eny petadidina ka dia manasa anareo mba ho tonga maro fa kanga maro ny tsy vakona amboa zany Allô rehefa hoakantomasatra sy ny manodidina ankalaza ny fa 17 taona namoana ny diska 45 toro kayamba koa manasa ny saina jiaby hanotrona ny lanonana iarahana amin'ny kayamba tena izy ny zoma fa 17 volana aprily ho avy izao ao amin'ny trano be ny masova manomboka amin'ny enora ariva
hanatrika ny fampisehoana iarahana amin'ireo artista ao anatin'ny kayamba tena izy hahitanao ireo mpanakanto maro avy amin'ny lavalon'ny nosy famaranana ny lanonana ny alady fa 17 volana aprily ao amin'ny kianjany Stella Maris manomboka amin'ny rora sy sasany vahinina saina lien boesa vidim-pidirana 10,000 ariary tongava maro fa fampisehoana tsy misy ohatran'ity fa 10 taona namoahana ny diska kayamba